Ny vinany toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy faha 12 ny volana Jona amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny talata faha 17 ny volana Jona amin'ny 9 maraina. Mbola ho mafy hatrany ny atsioky ny varatraza ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanan'i Madagasikara sy ny any amin'ny morontsiraka afovoany amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny. Manoloana izany dia mbola manan-kery ny fampitandremana noho ny amafin'ny rivotra any amin'ireo morontsiraka ireo manomboka eo amin'ny morontsiraka Sainte Marie hatrany amin'ny tanjona Voabahomby ary koa ny eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava. Mety tombanana mbola hitoetra na ho mafy hatrany izay rivotra izay raha ny anio ka hatramin'ny Rapitso Voamaraina, raha ny eo anelanelan'ny tanjona Angotsy sy Vohimara. Tombanana hitatra hatramin'ny alina kosa ny eo anelanelan'ny Vohimara sy ny tanjona Voabahomby ary anio ka hatramin'ny Rapitso ihany koa Voamaraina ny eo anelanelan'ny Sainte Marie sy ny tanjona Angotsy. Tombanana mbola hitoetra hatrany na ho mafy hatrany ihany koa ny rivotra eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava hatramin'ny Rapitso. Manoloana izany dia mbola entana hatrany ireo mponina rehetra amin'ireo toerana voakasika mba anaraka tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Eo ihany koa ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa-tokony. Etsendaniny ihany koa ny alin-drano ateraky ny rivotra na ny avaratraza ho an'ny morontsiraka atsinan'i Madagasikara dia mbola manan-kery ihany koa izay hatramin'ny ity anio ity, indrindrindrindra moa ny eo anelanelan'ny Manoro hatrany amin'ny tanjona Voabahomby ka entana hatrany ihany koa ny mponina amin'ireo toerana voakasika manoloana izay alin-drano izay mba hanaraka hatrany ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa-tokony isorohana ny loza mety ho ateraka izany. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara, tanjona Voabahomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana malefaka miatoato ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 30 ka hatramin'ny 570 km isan'ora, hatratra 520 km isan'ora indraindray any avaratra Isambava. Aherin'ny ranomasina ary ny avin'onja 3.5 ka hatramin'ny 4 metatra. Isy alin-drano avy any atsimo atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Manoro, anorana malefaka miatoato ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 30 ka hatramin'ny 70 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina ary ny avin'onja 2.5 metatra ka hatramin'ny 3 metatra. Isy alin-drano avy any atsimo atsinanana. Manoro hatrany Taolagnaro, anorana malefaka miatoato ary ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 30 km isan'ora indraindray any amin'ny tapany atsimo. Anonjabe ny ranomasina ary ny avin'onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, andrahona vitsy ary ho avy atsinanana ny rivotra ka 30 ka hatramin'ny 40 km isan'ora, hatratra 570 km isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina ary ny avin'onja andidina ny 2 metatra. Morontsiraka andrefana kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 30 ka hatramin'ny 70 km isan'ora. Iovaova kosa any amin'ny tapany avaratra ny tolakandro ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avin'onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsinanana ny rivotra ka tombanana ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 30 km isan'ora ny atsimon'ny Morondava. Ho avy avaratra kosa izany ny atoandro ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora ary tombanana ho avy andrefana ny tolakandro ka ho 20 ka hatramin'ny 30 km isan'ora. Adim-panonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avin'onja 1 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona ny Vilanandro hatrany Analalava ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 30 km isan'ora, hatratra 570 ka hatramin'ny 580 km isan'ora manakaiky Analalava sy ny maraina sy ny alina. Adim-panonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avin'onja 1 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Voabahomby ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra manakaiky ny tanjona Voabahomby sy Analalava ka ho 40 ka hatramin'ny 570 km isan'ora. Iovaova kosa any ankafa ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Adim-panonja ny ranomasina ary ny avin'onja 4.5 ka hatramin'ny 2 metatra.